Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nahitana fitombony ny tahan'ny tanora tratran'ny fatapahan'ny lalandra. Maro amin'ireo miakatra tositra nefa no tsy mahafantatra ny tsy fahasalaman'ny toe-batany noho ny tsy faharisiana amin'androna toeram-pitsaboana. Ny sakafo sy ny toe-piainana andavanandro no isan'ny antony fitombon'ny tratran'ny AVC ankehitriny raha ny fanazavana. Manjaka ny gaboraraka ataon'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny zotra suburbaine maro, fiodonana an-dalana, fijanonana alohan'ny ora fiasana, santionany amin'ny tsy fanajana ny bokina andraikitra mampitarena ny mpandeha raha ny teny alasora sy ambohitry manjaka nanaovana ny fanadihadiana. Miditra amin'ny andro faha 1/20 ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia, mananosarotra ny fanalana ny sivily ao Mariupol any Ukraine ankehitriny. Tsy manaja ny cessez-le-feu ny tafika rosianina ka tsy ahafahan'ny tompon'andraikitry ny tanàna mamindra ireo mponina manodidina ny 5 sy 4 hetsy an-toerana. Ny andinindinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Filaharatra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nahitana fitombona ny tahan'ny tanora hahatratra ny fahatapahan'ny lalandra. Maro amin'ireo miakatra tositra nefa ny tsy mahafantatra ny toe-batany, ny sakafo sy ny toe-painana andavanandro no isan'ny antony ny fitombon'ny tratran'ny AVC raha ny fanazavana miantarandriana. Raha toka ireo mahery ny 10 taona no mahatratra ny AVC na ny fahatapahan'ny lalandra tany aloha, amin'izao fotoana izao maro ireo 10 taona ka hatramin'ny 40 taona eo no tratran'izay. Tsy mitsaha mitombo araka izany ny tanora tratry ny AVC. Tsy gatra ihany koa izany nandritra ny fanaovana fitiliana maimaim-poana nataon'ireo mpitsabo tamin'ny alalan'ny hetsika ny totosain'ny groupe GCR tamin'ny komina maro tamin'ity herinandro ity. Maro no anton'izay raha ny fanazavana. Tsika malagasy koa tato ato efa nanomboka ny ova zany ny fomba fiainantsika malagasy findrindra fandraisana sakafo sy ny rehetrarehetra zany dia ohatran'ny miamitombo zany ny fahatsapana zany miamitombo zany ny isan'ireo ny olona zany mitondra ny aretina io. Ary raha ny eritreretina zany izy taloha hoe ny olon-dehibe ny tena hoe miakatra tension sy manana an'izay tahany siramamy ambony zay dia fa tsy mifidy taona tsony izy amin'izao fa na ny tanora ara na ny anona dia fa mitondra an'izay rehetrarehetra zay. Karaha ny tosidra ny betsaka fa na izany ara efa manomboka mitambatra koa zany le tosidra sy le tosidra sy le siramamy miakatra ao anatin'ny olona dia io zany le vina moa te le fiovaovan'ny fomba fiainantsika olombelona zany. Taloha tsika tsy dia zatra mihinana an'izany hoe paty sy ny karazany zany, izao tsika efa miova mihinana paty mihinana an'izao rehetra satria arakaraky ny tonga zany le fandrosoana amin'ny resaka maro isan-karazany na ny sakafo na ohatran'izay dia tonga koa ny aretina dia mila mitandrina foana. Ny tanora amin'izao zany lasa tia misotrosotro, tia mifoka sigara, tsy dia tsara loatra reny zany satria mety hitondra makany amin'ilay fiakaran'ny tosidra sy ny karazany fa mba atao ananina tsara, milamindamina tsara fa tsy dia mirotoroto be. Ankoatra ny fitaizana ny vatana, zava-dehibe ihany koa ny fanaraha-maso ny fahasalamana amin'ny ankapobeny hisorohana ny AVC. Zany mety miakina amin'ny olona tsirairay ihany zany io. Satria matetika koa zany misy olona manana toe-tsaina hoe raha vao mahafantatra ny tension ambony hono izy dia indray vao me aniraka anazy tsy havita hikarakara ny tenany. Nefa tsara ihany mila mahafantatra an'izay. Dia ny tiako ampahafantariny olona zany rehefa miakatra tension dia zavatra roa mety iseho aminazy, mety ho tapaka lalandra, mety ho faty. Dia raha ohatra ka tsy izay mahatonga ny olona indraindray hoe ny androany zao hitan'ny olona izy mandehandeha eraky ny lalana iny, tonga ny maraina dia hoe nanina hono ihany tapaka lalandra izy tamin'ny alina. Dia ireny olona ireny zany izay zany mahatonga ny hoe mampirisika ny olona hoe tsara ihany mba mila mahafantatra hoe ohatra ninona marina moa zavatra miseho ao amin'ny tsika tsirairay avy satria le fiainana koa efa manomboka manahirana. Teto amin'ny kominy Ivato raha tsy ahivina no nanohizana ny hetsika nanaovana fitiliana vaobe maimaim-poana. Maro no afaka nitiliana nandritra izay isan'izany tosidra, diabeta sy ny maro hafa.
tontolon'ny fitaterana kosa indray dia manjaka ny gaboraraka izay ataony fiara fitateram-bahoaka amin'ny zone suburbaine ankehitriny fiodinana andalana fijanonana alohan'ny ora fisana sationany amin'ny tsy fanajana ny bokina ndraikitra mampitaraina ny mpandeha raha ny teny amin'ny azotra alasora sy ambotro manjaka no ajerena ny famelana malalaka ny commune andray ny fepetra no vahaolana atokony ho tanterahana hoy ny aben'ny tanàna Yves Richard. Nitondra ny tarainany roapolona ao aminy manoloana ny gaboraraka ataony fiara fitateram-bahoaka mizotra suburbaine ny ben'ny tanàna nalasora sy ambotro manjaka nanaovana fanadihadiana araka ny fanazabana tsy misy voaja ny voarakitra anatin'ny bokina ndraikitry ny fitaterana akoatra ny fihodonana andalana sy ny fijanonana alohan'ny ora fiasana tsy voatatitra ny vahoaka gabendy hoy ny ben'ny tanàna. Tonga bakivaky any izy io sady marary mamenatra efa natao daholo zany niezaka rehetrarehetra azo natao teo anatsihan'ireo coopérative efatra manao fitaterana ny vahoaka eta ambotro manjaka vao nanomboka ny tantana tanàna ambotro manjaka zay dia izay hoe io mihitsy zany jerena tsy fampikana sy ny fantrana mbola tsy mampimenimena ny vahoaka mihoatra noho ny fitaterana dia efa natao daholo zany zay rehetrarehetra azo natao teo anivon'ny coopérative teo anivon'ny mpanolotsaina teo anivon'ny fitantanana commune teo anivon'ireo tompona tomobile tsy nisy vahaolana hoe tena hoe naomy fa raha nisy vahaolana hoe napetraka tapabolana herinandro dia eny verina ihany fahasaranany olona ny miakatra tsy voatatitra midina tsy mahafapo. Ny famelana malalaka ny commune andray ny fepetra isan-tsokajiny ahafahany manatsara ny fitateram-bahoaka ao aminy ny vahaolana tokana narenan'izany hoy ben'ny tanàna nalasora dingan'izay tsy mbola azo ny ben'ny tanàna atao araka ny fahefana nomena azy ireo. Ny commune tsy manana fahefana ny andamina na andrindra na apiditra amin'ny resaka fitaterana fanaraha-maso ny ataon'ny commune fa ny avy eo anivo ny ministère ny fitaterana izay soloan'ny ATT-tena no tompona andraikitra mivantana amin'io resaka fitateram-bahoaka io. Eto zany dia manao antsoavo andriamatoa ministra ramatoa talehan'ny fitaterana tanety ianareo ao amin'ny ATT vonjeo zahay mijalo ny vahoaka anay ity amin'ny commune Lasora no ny afitsoko ny taxi be fa tena manao zay danikibony ary mandefa taratasy tsy tapaka any aminareo zay isaky ny alatsinainy tao anatin'ny herintaona fa tsy misy valiny hatramin'izao jereo io fitanterana io fa raha io tsy voava tsy misy fampandrosoana hovanina eto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina ity. Vitsy ny coopérative mitrandraka ny zotra sy mampiasa fiara raha ny eny ambotro manjaka sy alasora antony mahatonga azy ireo manao zay danikibony amin'ny asa pitaterana akoatra ny fanamafisana ny fanaraha-maso tafiditra anatin'ny vahaolana narosony izy ireo ihany koa anatsarana ny asa pitaterana amin'ireo zotra suburbaine araka izany sy ny fampitomboana ny zotra mitrandraka sy miasa eny an-toerana isian'ny fifaninanana mazava. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitombony elanelana misy eo amin'ny Ray Amandrenibe sy ny zanaka na ny zafikely amin'izao fotoana izao maro ny anton'izany isan'izany moa ny firoborobon'ny teknôlôjia afa eo ihany koa ny fiantraikan'ny fisian'ny valinaretina Covid-19 tokony omena lanja ny Ray Amandrenibe anefa ny rehetra araka ny nambarany teo anivon'ny masoandro mondy tanjona tamin'ny fanamariana ny fetiben'ny Renibe omaly fanampanazavana. Lehibe zany tena tiana ampitaina amin'ny ty fetin'ny Renibe ty isan-taona dia ny lanjany zany hoe Ray Aman-dreny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tokony ahaizantsika sokajy taona rehetra mahay mifandray raha atao amin'ny teny vahiny moa zany ilay izy dia ilay hoe relation intergénérationnelle zay zany tena hoe tiana hitsindriana satria tsapa fa indrindra atao aorianan'ireny aretina Covid sy ny sisa ireny moa dia somary hita hoe mitondra olana ao anatin'ny fifandraisana amin'ny fianakaviana zany izay voka-dratsin'ilay aretin'izay ao amin'ny lafiny ara-tsosialy ny tiana itenenina satria matetitetika tsy hoe izay foana fa matetitetika dia hita hoe voailikilika na natokatokana zany ilay Ray Aman-dreny noho ny antony fepetra ara-pahasalamana dia mampirisika zany zahay mba hoe amerenana ny asan'ny zokiolona sy amerenana azy amin'ny toerana tokony isy azy ao anivon'ny fiarahamonina. Izay zany ny anisany hoe voizinay amin'ny alalan'ity fetin'ny Renibe ity.
Tafakatra 20 kosa ny ankizy eny amin'ny akany fitazana zaza kambota ny tafika malagasy eny Avoloha akany izay natao andraisana ireo zanaka miaramila lavo amperinasa ho fankahirezana azy ireo tonga ny tsidika sy ny tondra fanampiana teny an-toerana ny fianakaviam-ben'ny tafika izay ny tareny lehiben'ny etamajorany tafika malagasy fanampanazavana. Androandroany dia andro natao hitsidiantsika ny fitoerana fitazana zazakambotiny tafika. Hitsidika anareo izay tsy hoe atao toy ny vatan'olo ny anareo ka atao ambany masitsita fa misy fotoana ny dolo ny zavadrehetra rehefa avy nandeha tany amin'ny fitoerana fitazana zazakambotiny polisy pireneny izay mandeha tany amin'ny fitoerana fitazana zazakambotiny gendarmerie pireneny ka izay ny anton'izao fitsidiana izao sady mba mifanatry maso mametraka amin'reto ankizy reto fa tsy kamboty anareo fa eto izahay. Zay makasika ny fa tahaka mazatra anaraka doka vatro izay meloana dirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mampiatsara ny tompony ndraikitra mahakasika ny kianja manara-penitra ireo tanora mpilalao baolina kitra ao anatin'ny distrika Avarandrano ary isan'ny nasongadin'ny solomavomboaka avy any an-toerana ny mahakasika izay Yves Richard. Roborobo ny sehatry ny fanatanjahanteny indrindra ny taranja baolina kitra ho an'ny distrika na Avarandrano. Nanambetsaka tamin'ny fitiliana ny kluba sanga ny teny an-toerana ny fifaninanana isaky ny komuna izay na voaositra na Mbomangakely ho tompon-daka na Avarandrano. Na tokony hiakatra avy hatrany amin'ny dingana manaraka azy araka izany ny kluba, izany hoe diviziona voalohany maro ny lesoka anatin'izay. Fifaninana eto amin'ny section Avarandrano aloha zany no imasoana indray amin'ity taona ity fa tompolalaovana manaraka no iezahana iarahana mijery satria moa somary enjakenjana ihany no eto manana dia mijery ny mpiara-mombonantoka rehetrarehetra amin'ny fanampiana amin'ny commune anangana sy andray anjara amin'izay fifaninanana izay somary efa miakatra amin'ny ambonimbony kokoa izay. Ia efa andalana koa izay mikarakara manangana ilay club amin'ny fomba ofisialy zany any amin'ny sampandraraha rehetrarehetra izay isan'ambaratonga izay mikarakara izay zavatra izay. Ankoatra ny fanohanana ny kluba amin'ny lafiny ara-bola sy ara-teknika, nandritra izay ihany koa no nampatsahiva ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana ny fangatahany tanora indrindra ny mpilalao baolina kitra, kianja manara-penitra, tanjona ny ampivelarina hatrany ny fanatanjahantena miainga iny fotony. Teo amin'ny kianja manara-penitra eny Ambohidratrimo no nanaovana lalao famaranana ny fiadiana ny tournoi intercommunal taty Avarandrano satria zareo no manana zany kianja manara-penitra amin'ny fanjakana. Ataoko fa tsy fotoana zao tsy lara-pahamehana zao ny fanaovana terrain synthétique amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny rano miakatra ny traboina misy fa mifampatsivany anay efa misy fangatahana maro be nataonay ho an'ny fitondram-panjakana ny toerana naovana izany efa misy fa dia fampatsiavana ngamba hoe mba jereo ny terrain synthétique ety Avarandrano. Tontosandroany teny Mbomangakely ny lanonana fiarabana ny kluba avy eny an-toerana izay voaositra ho tompon-daka na Avarandrano eo amin'ny taranja baolina kitra. Olo-manakaja sivily sy miaramila maro no tonga nanotrina izany. Tontolo ny tanora izay hatrany dia totosa tao Antsirabe ny atrikasa ho famola volana ny pakady entana ho fampandrosoana ireo tanora eto Madagasikara. Atrikasa izay nataony fikambanana iraisam-pirenena ho IMCA. Kolo TV Antsirabe. Anisan'ny ampinga entina mampandroso ny firenena iray ny fijerevana manokana ireo tanora ao aminy eo amin'ny lafiny rehetra. Izany indrindra no tanjon'ny IMCA Madagasikara izay fikambanana iraisam-pirenena natao hikarakara ireo tanora eto Madagasikara.
Arak'izany dia nisy niatrikasa izay notanterahana teto Antsirabe renivohitra ny zoma fa 4 ny volana martsa 2024 lasa teo, atrikasa izay natao anairana ireo mpiara-miombonatoka tsy miakina mba hatratrarana ny tanjona sy ny pakady ahafahana mampandroso ny tanora. Ity androany ity zany dia atrikasa ny heveranay anairana, izay no fiantsoana azy na ataontsika hoe ampahafantarana ireo mpiara-miombonatoka amin'ny mahazava-dehibe ny fiheverana momba ny tanora. Zay raha teo moa no mahantom-pisin'ny OMC Madagasikara ny amin'izay hoe fiheverana ny tanora zay dia eto Antsirabe zany satria efa elaela ihany efa tafahorina eto Antsirabe ny fikambanana dia heverinay hoe fotoana anankiray mety zao ahafahana mampahafantatra voalohany indrindra fa indrindra koa manaitra ireo mpiara-miombonatoka amin'izay fiheverana ny amin'ny tanora eto Vakinankaratra eto Antsirabe zay. Nosinganina manokana ny fatry Vakinankaratra ho renivohitra ny fampandrosoana ny tanora eto Madagasikara raha nambarany tompona andraikitra trany. Isy arak'izany ny Festival des Jeunes izay ho ataon'ny fikambanana eto Antsirabe amin'ity taona 2024 ity. Izany indrindra no ikasainay amin'ny volana novambra ano any anatanteraka festival anankiray ho an'ny tanora izay atsonay moa izy io amin'ny teny anglisy hoe Wifest. Wifest Festival des Jeunes izay anengana ny tanora rehetra ampisehoana amin'ny faritry Vakinankaratra sy ny eran'i Madagasikara ny amin'ny hetsika ataon'ny tanora sy indrindra ny mahampinga anankiray lehibe ny tanora amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny rehetra. Dia izao sady dia anairana ireo manam-pahefana fa anairana koa ireo mpiara-miombonatoka amin'izay hoe tokony andraisana tanana, tokony hanampiana ny tanora amin'izay sehatra ahafahan'ireo tanora miasa ho amin'ny fampandrosoana na ny tenany na ny firenena manontolo mihitsy aza. Aoriana izao atrikasa izao dia andrasana amin'ireo mpiara-miombonatoka ny fampiarana ireo paikady rehetra entina hampandrosoana ireo tanora eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Resaka iraisam-pirenena kosa indray dia miditra amin'ny andro faha 12 ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie amin'izao fotoana izao. Manano sarotra ny afanalana ny sivily ao an-tanànan'ny Mariupol. Misy ny tsy fanajana ny cessez-le-feu raha ny fanazavana azo fanadina. Mariupol, ville assiégée par l'armée russe. Nanomboka tamin'ny 10 ora tany an-toerana no nikasa mindra ny mponina ao aminy tompony andraikitra ny tanànany Mariupol. Isan'ny tanàn-dehibe ao Ukraine efa ambany fifehezan'ny tafika Rosiana. Raha nisy ny fikasana metraka toerana voatokana ahafahan'ny mponina mivoaka na ny couloir humanitaire. Tsy totosaraka ny tokony ho izy zany no tsy fanajany ny tafika Rosiana ny cessez-le-feu na ny fifanarahana ampitsahatra ny fifandonana mandritra ny fotoana voatondro. Raha ny zava-misy ao an-toerana ampolon'ny fiara mifono vy ny tafika Rosiana mihodihody ny tanàna nandritra ny andro maro. Miaina anaty fahatapahan-jiro tsy fisindrany solika ary fitaintainana amin'ny daroka bomba avokoa ireo mponina 5 alina sy 4 hetsy ao Mariupol. Manano sarotra arak'izany ny fitsoahana ny tanàna noho izay tsy fanajany ny andaniny sy ankilan'izay. Ny fampitsarana ny ady mandritra ny fotoana voafetra. L'Ukraine serait considérée comme co-belligérant. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona mavao tamin'ity androany ity andrakasitrany ao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.